Ho ampitombona ao amin'ny roa trano ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tratry izao faran'ny herinandro izao, ary misaotra indrindra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, miavaka ny mofinaina ataoko amin'ity anio ity satria miara-mahatsiaro isika fa andro iray lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonany ary indrindra ny vady aman-janaka navelan'ny tonton Rindra anio, satria anio no ataony fandevenana any Antananarivo, any Madagasikara. Raha ny fitiavantsika ny mpanompon'Andriamanitra iny, fitiavantsika ny vady aman-janany, dia ngamba hoe andao hirodorodo handeha ho any an-tanin-drazana daholo. Ary mino aho fa izany daholo ny ao am-po sy ao an-tsaintsika tsirairay avy ao. Kanefa noho ny antony maro samihafa tsy ho tany saina eto dia tsy afaka manatanteraka an'izany tsika. Kanefa kosa mino aho fa anio dia samy tsy hita fandrimandry tsika, fa samy mahatsiaro daholo hoe androany no alevina ny nofo mangatsiaka ny tonton Rindra. Mino aho fa tena ao am-pontsika rehetra izany miombona amin'ny vady aman-janany, amin'ny fianakaviana, ny tapaka sy namana, fiangonana ary izay rehetra nifanerasera taminy. Noho izany dia ataoko fa tena mety kosa araka ny soratra masina hitantsika ny amin'ny Romanina 12:12 tapany faharoa na hoe tapany farany manao hoe miara mitomany amin'izay mitomany, dia andeha namantsika amin'ity anio ity mba hifombonantsika amin'izany hoe fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny vady aman-janany, eo amin'ny fiainan'ny ankohonany, ny fianakaviana, ary hoe antsika fiangonana koa, satria isika dia niara-niria tamin'ny tonton Rindra aman-taonany maro teto, ary tsy ho voakosoka mihitsy izany mandra-maty izany. Noho izany dia andaosika hiaraka hanao vavaka ry havako amin'ity anio ity hitondram-bavaka izay no azontsika atao ho fiombonantsika fo saina mampanahy amin'ireo ankohonany, vady aman-janany izay efa any Madagasikara. Misaotra ny Tompo mitantana sy mivimbina azy ireo tonga soamantsara any, ary dia misaotra ny Tompony amin'izany rehetra izany. Koa izany mbola mahatonga antsika andao hiaraka hivavaka ry havako, hivavaka ary sika. Misaotra anao izay Tompo nomenao an'ity fotoana ity mba ahafahanay miara-miompo mampanahy, ary misaotra anao fa raha taminarary izy dia tao ny fifanotronana, ary indrindra moa ny fiarahana mivavaka nentina nampy fianakaviana, dia hitanay daholo tao anatin'ireny, ary tsapanay sy ny ainanay fa dia namaly vavaka ianao ry Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany mbola manainga anay koa ankehitriny, mino sy manantena ny fitsanganan'ny tenany maty, fa mbola eo koa ianao ry Jesosy Kristy ary mijoro mampahery anay, indrindra moa fa ny vady aman-janany. Koa voalohany indrindra dia mivavaka izay ho an'ny fandevenana ny tanterahana amin'ity anio ity. Ianao hitari-dalana Tompo, manomboka amin'ny fiaingan'ny razana, ny aleo an-tokantrano, mankany am-piangonana ary ny toerana andevenana. Ingany mba ho arovanao, ary ingany mba hamirapiratra mandrakariva ny voninahitra Tompo fa mpanomponao, dia koa ny naperina io alevina anio io. Noho izany dia mangataka aminao izay mba ho amparizinao koa, satria izao no tena fotoana mafy ho an'ny fianakaviana, ho an'ny vady aman-janany. Izao no tena fotoana mafy satria tena hisaraka tanteraka Tompo. Ampahirezo mandrakariva izy ireo, ampionono mandrakariva izy ireo. Tompo, misy fahabangana be neny lozan'izany vady, izany raim-pianakaviana izany, na ahoana na ahoana. Noho izany dia ianao irery Jesosy Kristy izay Tompony maty ary Tompony velona, ianao ny hamenony banga eo anivon'ny ankohonany, hamenony banga eo anivon'ny fianakaviana, hamenony banga eo anivon'ny fiangonana. Dia apetraka aminao koa ny mbola fiainan'izy menakavy kely any mandram-pivery ny aty indray, dia ianao hatrany no omba azy ireo toy ny efa nataonao hatramin'izay Tompo. Ary dia rehefa miverina mitodi-doha aty izy ireo, dia ianao ihany koa no aoka hampahery, hitantana, hivimbina, hiaro ary omba tanteraka azy menakavy mba ho tonga soamantsara aty.
io indrindra no entinay mambavaka tompony mitohy any fiainana. Tsy mora ny fiatrehana izany satria ilay raim-pianakaviana mpamelona, raha ilay mpianakaviana izay mpikarakara ary indrindra niahy ny akohona no lasa. Tompo, dia ianao ry Jesosy Kristy, ianao ilay mpiandry tsara no hianteheranay. Handray an-tanana hatrany ny hoavin'izy ireo ka ho tafita amin'ny fianarana ny ankizy, indrindra izy menadahakely, ary engany koa ny mpanompo vavinao dia tatian'ivo izany ho tantaninao sy fivimbinina satria izy tsy maintsy isiki-ponitra miaraka amin'ireo izay olona antsoinao hiara hiasa aminy hiatrehana ny fiainana ho avy. Izay Tompo dia maniry fa efa manomana ny anjara tsara ho azy ireo ianao mba hahafaha mitovy amin'ny olona rehetra. Noho izany dia aoka mba hanana finoana sy fanantenana ary fahatokiana tanteraka izy ireo fa tsy very, tsy hikamboty na ny toy izany fa eo ianao ry Jesosy Kristy izay mandray an-tanana feno ny fiainan'izy ireo. Noho izany dia apetraka manontolo ao anatrehanao ny hoavin'ireo vady aman-janany indrindra. Dia mino izay Tompo fa ho vetivety ny adaptation fiainana satria miasa ny fanahinao masina. Mino izay fa ho vetivety izany no ny asan'ny fanahinao masina ao anatin'izy ireo ka ampahery ahaizany zavatra rehetra tokoa araka ny teninao. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia ianao ilay mpiandry tsara ry Jesosy Kristy no miaraka amin'izy ireo mandrakariva, na atoandro na alina na mandeha na mandry, sady momby ianao ny miaro satria indraindray misy ny nofo ratsy didina amin'ny anarano ny asan'ny devoly mba tsy ho amin'izy ireo mihitsy. Tsy hanelingelina azy ireo Tompo, indrindra raha matory izy ireo, fa dia andry amin'ny fiadanana miaraka aminao ry Jesosy Kristy. Dia izay rehetra mahasoa ny mpanomponao nefa tsy voatoy ny vavanay Tompo dia tantera ho amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo ry havako ny fiadanana. Amen.